Anatin'izany fanajana zany ndraiky izy dehibe ny zavatra tokony hita ao amintsika ankizy tsirairay avy. Ny voalohany, inona tokony hitantsika voalohany ao anatin'ilay fanajana ny ray sy ny reny a, dia maninona? Mila mahay miaino. Zay aloha voalohany. Mahay miaino ny ankizy a, dia manatanteraka izay lazainy. Raha isika tsy mahay miaino dia tsy afaka manatanteraka izay tiany ray aman-drenitsika atao. Ohatr'izany ihany koa tsika rehefa ao amin'Andriamanitra. Tsy mahay miaino tenin'Andriamanitra tsika, tsy mba miaino tenin'Andriamanitra, tsy manatanteraka, dia mety hitantsika hoe inona mety vokatra izay. Dia manaraka koa ao anatin'izay fianoana ny tenin'Andriamanitra izay, dia tokony haninona koa isika? Ankatoa. Ao anatin'ny fankatoavana ihany koa ny fanajana ny ray sy ny reny. Zany hoe isika ankizy a, mila maninona aloha voalohany izy teo? Maninona? Miaino. Faharoa, manaraka izay lazainy ary mankatoa. Mety isy vokatra be dehibe raika izy ny vokatra ny zavatra hita raha ohatra ka misy zavatra tsy ataontsika, tsy ankatoavintsika ny tenin'ny ray aman-dreny. Mety inona ndre ny vokany? Mety ho ratsy sa mety ho tsara? Ratsy be ny vokany. Ndeny asitsika tantara kely a, fitindrika amin'ity tantara fohy kely ty le izy a, dia hoe mety inona ny vokany? Nisy tovolahy anankiray a, taizandrenibeany le tovolahy anankiray, izay somary nanana namana be dehibe izy teny am-pianarana. Dia nanarany ray aman-dreniny foana izy a, isan'andro. Magaga anazy nefa ny ray lahady a, le renibeany tsy nananatra azy fa nampiantso anazy tao amin'ny efitrano mangingina. Dia niteny hoe, fa inona ny ampiantson'ny bebe a? Misy afatra ho lazaiko aminao ty, dia mba heno aho ary mba hankatoavy ary mba tanterao zay lazaiko. Tao aorianan'izay dia namaly le zatovolahy, hoy izy hoe, za foana ny anaran'ny bebe teniteneny nato amin'ity tokantrano ty, za foana no tenen'ny bebe ato hoe manao zavatra ohatr'izao. Dia tsy niaino intsony izy, dia lasa nandeha tamin'ny fisainany fotsiny teny, lasa mivoaka izy a. Dia rehefa tafavoaka tany izy dia niaraka tamin'ny namany ihany. Rehefa niaraka tamin'ny namany izy a, dia lasa ry zareo nandeha namaky trano, tratra nefa ry zareo tamin'ny farany. Dia lasa ary voasambotry ny polisy mihitsy aza. Dia tao aorianan'izay tena mpigadrana ty tovolahy, mbola naheno ihany koa izy hoe marary ilay renibeany ary tratra ny fahafatesana mihitsy aza. Teo izy vao nanenina satria tsy mba nankatoa, tsy mba nieno ny afatra ireo ray aman-dreny. Aoka antsika mba tsy takan'izany zatovolahy zany raika izy a, fa mba sekoly alahady a, ankizy a, tanora, mba mpiaino, mankatoa ary anatanteraka izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ny ara-bavaka isika. Tompo ao misaotra anao zahay a, ny amin'izany teny nomenao anay izany. Aoka izay Tompo mba tanora sy ankizy ankatoa, anatanteraka izay lazainy ireo ray aman-dreny a, ampafantatra ihany koa ireo namanay izay tokony mbola anatanteraka izany. Sotra Tompo. Amen. Iaraka mamaky sain'ny teny soratra masina tsika,
izany dia hitantsika ao amin'ny Salamo fahatelo ambin'ny folo amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Salamo fahatelo ambin'ny folo amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Rehefa hita izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Alleluia, mideray. Amen. Ho tohizantsika famakiana ny teny, izany dia hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Epistily ho an'ny Romanina toko fahatelo amby telopolo, toko faraika amby folo, andiny fahatelo amby telopolo, ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Epistily ho an'ny Romanina toko faraika amby folo, andiny fahatelo amby telopolo, ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Amin'ny anaran'ny Tompo, indray ny ala. Filazantsara ny lioka toko voalohany atombontsika amin'ny andiny fa enina amby efapolo ka atsaritsika amin'ny andiny fa enina amby dimapolo. Lioka toko voalohany andiny fa enina amby efapolo ka atsaritsika amin'ny fa enina amby dimapolo. Rehefa hita izany dia hovakiantsika am-pitsanganana. Aroy Maria, ny foko mankalaza ny Tompo. Manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iombona mivavaka isika. Ry Jesosy Tomponay io, misaotra izahay ny amin'izany teninao izay norenesinay teo izany. Fanahy masino, midina aty anatinay, midina hitoetra aminay, midina hitaridalana anay, ary midina hampianatra anay. Ampiteneno mpanomponao Tompo, mba hanambara tokoa ny sitraponao marina aminay, ary izahay dia ho mpiaino-pankatoa fa tsy ho mpanadino ny teninao, ary ho vavolombelonao eny anivon'ny sehatra misy anay rehetra izahay. Tononay vavakay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 500 andininy voalohany sy ny faharoa.
fiangonana ianareo. Ho aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra iraintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Luka toko voalohany. Hoy ny tenin'ny Maria hoe ny foko mankalaza ny tompo. Maria dia avan'i Elizabeta. Elizabeta ny bevoka talohan'ny Maria, bevokan'iza moa? Jaona mpanao batisa. Mpiavana zany izy ireo. Vehivavy anankiroa mifampiresaka. I Maria namangy an'i Elizabeta. Vehivavy anankiroa samy feno fanahy masina. Mitondra zaza anankiroa samy feno fanahy masina. Izay ny zavatra hitantsika eto. Inona nampanaovy ny fanahy masina azy ireo a? Fankalazana n'Andriamanitra. Zay ny nampanaovy ny fanahy masina azy ireo. Zay ny aveo ny foko mankalaza ny foko. Le mankalaza eto zany a tsy voazava amin'ny teny hafa mihitsy ny teny grika amin'io, fa amin'ny teny anglisy izy magnify. Nazony ny teny hoe ny anaran'io tenin'ny Maria io a dia magnifika, ny fiantso azy. Hira zany izy io, nataon'ny fiangonana hira maro ny fiangonana namorona an'io hira. Raha vao ny teny hoe magnifika dia io zany le hira atao hoe magnifika, zay hiran'ny Maria zany. Mankalazaina amin'inona moa Andriamanitra? Dia itsika koa saina mankalaza n'Andriamanitra. Maro ny zavatra natolotry Maria, faharoa ihany ny raisitsika. Dia ny voalohany ny amin'ny famonjena, dia ny faharoa ny amin'ny fahamarinana. Ankalazaina Andriamanitra satria Andriamanitra mamonjy izy, vakitsika ny amin'ny fahafito amby efapolo. Andininy fahafito amby efapolo vakitsika manao hoe ary ny fanahiko efa ravoravo amin'ny Andriamanitra mpamonjy ahy. Andriamanitra mpamonjy ahy. Izay famonjena zay za mitenen'ny Maria hoe tsy nijery ny fahambaniany toetrany ankizivaviny izy. Zany hoe raha ny marina iry Maria dia taranak'Joda, taranak'Andriana zany sainga ambany vahony Romanina. Dia tsy hita taratra izany fiandrianana zany. Fa lasa mitovy amin'ny olon-tsotra rehetra, mitovy amin'ny andevo azy, satria ambanin'ny vahony Romanina. Tsy nijeran'izany ianao Andriamanitra izy fa naniraka ny zanakao. Andriamanitra zay masina ny resahana eto. Ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina no anarany. Tsy nijery ny mahambany, ny mahavoailika any Maria. Andriamanitra masina nefa midina mankaty amin'ny olona, mamonjy ny olona, mamela ny heloko ny olona, mamindra fo amin'izay matahotra azy izy. Mamonjy ny ambany zioga, manandratra ny ambany hiakatra. Ary mahatsiaro fa vahoaka voafidy Israely, ka tonga izy amonjy azy tahaka tamin'ny andron'ny Egypta. Efa hitako ny fahorian'ny oloko any Egypta, efa midina azy ao anina ozy izy amonjy azy. Zany mitsaroan'ny Maria eto. Ary vavaky Maria koa zany mampatsiaro ny Ana. I Ana zany Nana dia renin'ny Samuely. Nampirafy roa, nampirafy ny vadiny dia Ana tsy niteraka dia voilikilika tao anatin'ny fiarahamonina. Andriamanitra namonjy azy dia nome azy zanaka. Dia izy hoe raha menao zanaka dia tolotra tanteraka ho an'Andriamanitra izy azy io lasa izy le atao hoe Samuela mpaminany taty ary. Raha mamaky ny bokin'ny Samuely tsika dia hitanao koa ny vavaky Ana io fa mitovy amin'ny vavaky Maria. Anambarana fa Andriamanitra mahita miahy ny olona rehetra. Zay le Andriamanitra. Mahita ny tsirairay avy, madinika, vaventy, antitra, tanora, kely, lehibe, ambony, ambany, hita amin'ny daholy ary mamonjy ny taranaka amin'ny fandimby izy. Ary zay le lazainy Maria hoe araka ny voalazany tamin'ny razantsika tamin'ny Abrahama taranany sy ny taranany mandrakizay. Zay le Andriamanitra mamonjy zay no ankalazaintsika amin'izao andro Krismasy zao. Mamonjy atsika sy ny taranaka amin'ny fandimby, miahy amin'ny tsipirian'ny fiainantsika. Ary zany no mbola ankalazain'ny mpanao salamo amin'ny salamo 720.
Salamo fahatelo ambin'ny folo. Ny andininy fahadimy hatramin'ny fahasivy, andininy fahadimy hatramin'ny fahasivy. Salamo fahatelo ambin'ny folo vakitsika. Iza ny tahaka ny Jehovah Andriamantsika izay mipetraka any amin'ny avo, nefa miondrika mijery ny anan-danitra sy ny etỳ an-tany, manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary mananitra ny mahantra ho afaka mizezika mba hametraka azy ho namany mpanapaka amin'ny olony, mampitoetra tsara ny momba izy ka mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Andriamanitra zany rehefa mamonjy tsy mijery ny fahalebiazana. Andriamanitra izy antampony lanitra any, nefa Andriamanitra afaka miondrika, afaka mietry tonga etỳ an-tany, manavitra ny mahantra amin'ny zezika. Tsy misy tsitan'Andriamanitra isika na saranga na everanao ny tenanao ary manangana anao mivovoka izy, mamonjy anao ny fahotana izy, mizarana amin'ny olona rehetra izy ary manome anjara. Na ny olona tsy niteraka ary izy dia lasa maro anaka, satria hain'Andriamanitra manome azy zanaka. Hain'Andriamanitra manome azy taiza, zanaka ra-panahy tahaka ny Abrahama ihany. Elizabeta i Maria ny zavatra nitovizany dia samy tsy tokony hiteraka ireo. Elizabeta efa antitra loatra menopause, Maria moa iny virgine. Fa ny hoan'Andriamanitra hoe hain'Andriamanitra miahy ny olona, mamonjy ny olona. I Abrahama koa tahaka izany tamin'ny fotoan'andro na efa 100 taona. Sara. I Davida koa mpiandrondro kely izay tsy nanana izy azy, nakarin'Andriamanitra tonga mpanjaka, ary Jesosy ary dia antsoina hoe zanaky Davida. Zany koa no tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao. Te hamonjy anao izy amin'ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao, amin'ny aretinao, amin'ny zay rehetra mangeja anao, amin'izay rehetra manahirana anao, ny fahotana izay mangeja ny fahazaran-dratsy naniraka ny zanany izy. Jesosy Kristy izay ankalazaintsika. Izay le hoe Ankalazao izy fa mamonjy. Ny faharoa dia izao, Ankalazao izy fa marina. Marin'Andriamanitra, mijery mahitsy amin'ny olona marobe dia hitany Maria, ny toe-pony Maria, ary izay le Andriamanitra marina. Mamaly ny olona araka ny asany izy. Ny sasany izy arodana amin'ny sedra fiandranana izy, ny sasany izy asandratra. Izay le asa lehibe. Mampiahaka ny mpiavonavona izy. Ny avonavona dia toetra tao amin'ny Satana. Anisan'ny zavatra tsy tian'Andriamanitra ny miavonavona. Ary izay nanehoany fa marina izy, tsy tia mpiavonavona izy. Ary ny fahamarinana dia tsy misaraka amin'ny fahamasinana. Tsy azo atao zany masina nefa tsy marina. Ireo tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra. Ary izany mahatonga antsika masinina tia-piangonana dia tokony manao fahamarinana rehefa mivoaka eto. Fa tsy hoe mivavaka lahady dia maninona rehefa latsinainy hoy sisa. Izay olona manana an'izay toetsaina izay tsy mety ampiaraka ny masina sy ny marina, juste le marina eto. Ny masina dia marina, satria izay ny toetran'Andriamanitra, masina sady marina. Ary izay asan'ny fahamarinana izay dia ataony isan'andro amintsika. Andriamanitra izany dia mitsara antsika, ninona ozy vikisany soa, fa ny manan-karena miala maina. Andriamanitra mijery amin'ny zavatra rehetra. Nisy fahamarinana ataon'Andriamanitra isan'andro na ny hitantsika na ny tsy hitantsika. Fa Andriamanitra marina amin'ny zavatra rehetra. Misy zavatra nomeny anao tsy hanananao, tsy hananany hafa. Misy zavatra indray hanananao fa tsy hananany no hafa izay irinao io, izay tsy ritinao io fa ianao manana azy. Ary izay le Andriamanitra mizara. Rehefa nizana rena taty ambony tany Andriamanitra nataony ampy ho amin'ny tany anankiray ny arena, fa ny olona mipetraka amin'ilay tany tsy mahay mifampizara. Andriamanitra dia marina mandrakariva. Ary izay mahatonga antsika miteny mandrakariva ny Madagasikara dia mahantra fa maninona? Manan-karena hoy isika miteny an'izany daholo isika raha mahafantatra hoe ampy ho an'ny malagasy ny arena ao anatiny ao. Fa tsy fitantanana azy. Andriamanitra dia marina mandrakariva nahoana ny fijeriny olona azy. Andriamanitra koa dia tsy mivadika amin'ny fanekeny. Andriamanitra mahatsiaro izy. Tsaroany foana ianao. Fa itsika ny tsy maharo-pera.
amin'ny andininy fahefatra ny 20 niany Israely mpanompony izy fa mahatsiaro ny famondram-po. Izay le Andriamanitra marina. Andriamanitra izay miseho marina amintsika, mitsara ny adintsika, mahita na tsy prieny na amin'ny tokantrano na ny zanaka na nino tandrem'Andriamanitra dia marina mandrakariva. Mahita ny tsy fahamarinana ataontsika izy amin'ny tarika antsika noho ny marina. Ka raha mankalaza ny tompo i Maria, farafaratsiny dia noho izy mpamonjy, noho izy Andriamanitra marina. Jerenge lazany Paul momba an'Andriamanitra, Romanina 2:20 nivakina teo. Milaza n'io ihany Paul amin'ny fomba hafa. Vakitsika ny andininy 7:30 hatramin'ny 7:30 amin'ny Romanina 2:20, andininy 7:30 hatramin'ny 7:30. Ahoana izy? Endre ny alali ny aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalana sy ny fitsarany zay tsy hitalana ary ny lalany zay tsy azo fatara. Fa iza ny mahalala ny sain'i Jehova, fa iza ny mpanolotsaina azy. Tsy takatry ny saintsika foana Andriamanitra, tsy takatry ny saintsika hatrany Andriamanitra, fa itsika dia mila mahatoky azy, mila mankalaza azy, mila manompo azy isika amin'ny zavatra rehetra. Fatatsika le tantara kely hoe petraka tambony hazo le olona anankiray dia sy Newton akory izy io, fa rehefa nipetraka ambony hazo izy an-jaridaina dia misy voatavo ngeda be eo ambany eo amin'ny tongony eo, lady voatavo ngeza be ny voniny. Ny andrandra izy le voankazo eo ambony eo kely balitiko ohatran'izany ny vony. Dia nanina moa le tantara dia niteny izy mbo miangatra Andriamanitra izy. Voatavo mandadilady izy ngoda be ny voniny izy, fa le ity azo ty izy kely balitika rehefa mbo ngeda ihany. Dia namala Andriamanitra dia nampatorina izy. Rehefa natory izy dia nanina moraka izy nitranga, latsika le voniny azy dia latsaka taizy tamin'ny vatan'orony le ry. Ta izy voataitra wale ty marina Andriamanitra izy laha re voatavo ny latsika teo marina foana Andriamanitra amin'ny zavatra ataony, fa itsika matetika tsy maharo-pery, itsika ny tsy mahandry ny fandaminana, fa marina izy amin'ny zavatra rehetra. Tsy takatry ny saintsika ho Paul apôstôly ny aren'Andriamanitra, ny fahendreny, ny fahalalana, ny fitsarana. Ahoana koa ny filazany azy? Vakitsika 5:30 sy 9:30 amin'ny Romanina 1:20. Ahoana ozy izy? Na iza ny nanome azy aloha hamaliny azy ndray, fa izy ny aviany zao zavatra rehetra zao, ary izy ny miazony azy, ary izy koa ny antony, izy ane nombe mboninahitra. Na ianao ara miteny hoe domy tapany andoherana, le tapany aminao mbola avy aiza? Mbola avy amin'ny Andriamanitra ihany io. Zay mahatonga hoe tsy azo atao an'izany Andriamanitra mba hanazy koa ary na le mbola any aminao any ozy izy. Izy ny aviany zao zavatra rehetra zao, zay le fiandohana, naterahanao, ny rivotra iainanao, ny rano sotronao, ny hafanana, nomeny anao ny zavatra rehetra, izy ny andohana zany. Nomeny ray aman-dreny ianao, nomeny zay rehetra tokony nomeny. Izy koa ny miazona, système izy ny teny anglisy, mitazona ny zavatra rehetra, na ny mivavaka aminy na tsy mivavaka aminy. Adinitsika fa izy ny miazona ny zavatra rehetra. Naindray tsika tsy mahatoky azy, ary izy sy miteny aminao inona ny azoniny aminao. Amin'izao andro manahirina zao ne misy zanak'olona nge nandeha dia tsy mody atraminy ariva, fa tsy zay moa. Fa ny zanakao nody atrano, iza ny azona azy? Andriamanitra. Misy zanak'olona nalain'olona dia tsy hita, 4,70,000 sa ohatriny, nisaotran'Andriamanitra ve ianao? Za aloha tsy manana, ianao manana 100 millions. Nefa ianao efa mba nisaotra azy raha nody atrano ny zanakao, mahalana no misaotra. Nga izy tsy mahay mody. Raha tsy Andriamanitra mampody an'io tsy tafidy aminao, tsy tafody aminao izy. Fantatrao moa fa ianao rehefa nandeha moto na fiara nety tokony pitika ny kodiaran'ny fiaranao,
fa Andriamanitra ny azonazy tonga tanatrara anao dia hoe tsy mahafantatra ny leksisy anga fa tsy haitsika indraindray ny mankalazy n'Andriamanitra fa zavatra be deaibe ny arovan'Andriamanitra atsika zay tsy fantatsika koa raha ary izy tsy hanao compte rendu aminao nge izy moa ianao anaovan'ny compte rendu hoe manao tatitra aminao aho fa za mitazona an'iny tsy latsaka fa manao atran'Andriamanitra noho ny fitiavana atsika mandefitra amin'ny adalanao rehetra io izy zay mampamonjy azy dia ianao mbola milangalanga ihany tsy mahay misaotra azy mahaiza misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra bitika indrindra ka hatramin'ny ngeza indrindra amin'ny fiainanao manontolo satria Andriamanitra mamonjy izy koa ny antony zavatra rehetra ho Paoly apôstôly ny hafaran'ny zavatra rehetra indraindray tsika mahantra fisaorana an'Andriamanitra tsy haiko na firy amintsika manao dosy na mandeha migabone dia mba misaotra ny tompo rehefa tsy malatsaka tsara ianao vao misaotra na rehefa mitosaka le izy voan'ny diarrhée na typhoïde hitanao tsara fantatrao ve natao hoe manao dialyse tsangano ny tarany ankizy mahafantatra ny dikan'izany tsangano hoe olona tsy manina natao an'izany tsy miasa tsony ny vona ny rainy fa ny ianao mbola niasa tamin'ny maraina sa tsy niasa moa nisaotra ve ianao fa raha tratran'izany ianao ianao vao mibabababa izay le hoe isaoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary nalazaika anao fa resantsika ihany le ohatra teo ny rano anatin'ny lavabo izay everinao maloto satria ianao no pipitao fa na eto Madagasikara mbola misy olona misotro rano maloto no io fa tsy marina zany sady fotaka io any pipizany omby io faritra aiza misy an'izany fa io no alaina io ny saorana n'Andriamanitra io tanao amin'izay fa tsy ampy ny fisaorantsika n'Andriamanitra mbola madio ianao ary tsy mety hisotro rano amin'le lavabo satria ao anatin'ny WC misy azy ny dosy fa rano ray ihany nge io sy le on-dakosia sasarana samihafa moa io tsy rano ray ihany io le toerana misy azy fotsiny efa hitanao hoe maloto fa misy olona misotro maloto no zany nefa izy dia misaotra n'Andriamanitra misaotra n'Andriamanitra amin'izay amin'ny krismasy ianao misy bus de Noël gâteau bonbon dakana fotsiny tsy mahay misaotra n'Andriamanitra fariny ankizy voanina no hanina inona moa le nalaza teo voatraketa kapa hoditra tsy zay le fandeha ianao fa manisaotra n'Andriamanitra sa mbola midongy ihany ianao izay le ampianarin'ny Maria eto mahaiza mankalaza n'Andriamanitra ny foko mibontsina amin'ny fankalazan'Andriamanitra izy satria mamonjy izy mahery izy marina izy mitsara izy manitsy izy ary mitantana ny fiainanao zay no entsika amin'izao andro Noely izao mizara fiadanana amin'ny olona rehetra mahaiza mankasitraka n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao misaoran'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra tahak'izay koa ianareo rehetrarehetra misaoran'Andriamanitra ianao fa raha tsy vadinao iny vadinao dia tsy toy izao ianao mahaiza misaotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainanao zay no ampianarin'ny Maria antsika hoe ny foko mankalaza amin'ny tompo tsy mijery izy Andriamanitra fa marina izy amin'izay ataony ary manao zavatra izy tsy mihera aminao satria fantany zay mahasoanao ka meteza mandrakariva ankalazan'Andriamanitra ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen. Ivavaka isika misaotra anao zay Tompo fa nivokisanao ny teninao sy ny zavatsoa tato an-tranonao izahay nambaranao taminay fa zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ny fankalazana anao satria Andriamanitra mamonjy sy miay anao ary Andriamanitra marina sy mitsara ary mijery ny mahitsy
sy mamaly ny olona araka ny asany ianao. Irahanao izay Tompo ho marina, irahanao izay ankatoa ny didinao, hanaraka ny sitraponao. Manoloana zany nefa mahatsiaro fa tsy tanteraka izahay, manoloana ny fitiavanao sy ny famonjenao, mahatsapa izay fa mpanota, tsy marina, tsy mandeha araka ny sitraponao, tsy mahay misaotra anao, tsy mahay mankalaza anao. Ka izany no antony angatahanay ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao. Fantatray fa Andriamanitra mpamindra fo sy mamela heloka ianao. Tao any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany. Amen. Marina mitsangana andray ny teny famelan-keloka izay tolotra aminaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hoy ny Tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. I Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Noho izany ary havana dia voavela ny fahotanareo ny anarany masina ka miderany Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay io, misaotra ny amin'ny mpanomponao izay nitondra afatra ho anay, izay manambara fa tokony ankalazanao Andriamanitra izay. Ankehitriny ary maro iray zavatra tokony nankalazanay anao, koa mangataka aminao hatrany izay mba hanohy ary mba aneho ny fankalazananao amin'ny zavatra rehetra amin'izay asehonao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Mba avaka aminao izay ny amin'ny namanay izay tsy tonga mivavaka ankehitriny ny antony maro samihafa, ao ireo tsy salama na ny an-trano na ny amin'ny hopitaly. Anao Andriamanitra ny hanasitrana n'izy ireny, ny famindram-ponao hitoetra amin'izy ireny tsirairay avy. Maro ireo izay tsy afaka mandeha anatina fiangonana manaraka ny tambanjotra serasera mihitsy ary noho ny asa. Ianao Andriamanitra mahafantatra ny antony, hijery an'izy ireny tsirairay avy, ampatsiary ny fananao masina hitoetra amin'ny tsirairay avy mba hatonga an'izy ireo mba hatsiary hivavaka ao am-pomangina. Eo koa ireo namanay izay manaraka
amin'ny tambatrotra tseratsera na any ivela Madagasikara na eto Madagasikara zany dia nao Andriamanitra ny ampitombo fahalalana, ampitombo fankalazana ho an'izy ireny tsirairay avy noho ny anaranao Andriamanitra zay masina sady mahery. Misaotranao koa izahay satria mbola menao hatrany reto mpiara manompo tsirairay avy na ny dekona na ny olona na ny mpitandrina miaraka eto amin'ny fiangonana manompo. Ianao Andriamanitra no angatanay hitantana ny tsirairay avy ary ianao Andriamanitra nome fahasalamana hery ho an'ny tsirairay avy mba afany mankalaza midera ny anaranao na aiza n'aiza ny toerana le ary izay fiangonana koa dia apetraka eo am-pelantananao mba ianao koa ny tantana ny tsirairay avy ny zanaka ny ray aman-dreny eo koa ny na ny madinika na ny hatramin'ny sampana tsirairay avy hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra amin'ny sampana tsirairay avy ianao no anome fankalazana mba ho tena hita amin'ny voninahitra Andriamanitra ka homendrika sy ankalazaina tokoa ny anaranao noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Aoka isika araka naiky sy anambara ny fanekempinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao dia ny fanekempinoana apostolika manao hoe: mino an'Andriamanitra Resy Tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitontoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virtsiny, nizara nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, bireo ankavan'Andriamanitra Resy Tompo, avy any avy tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiambonany olona masina, famelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ry havana ny mandray reto avantsika reto manolotra ny zanana amin'ny sakramentany batisa vala mi 720 nandeha ny voalohany sy ny faharoa no raintsika ilahatra manon'olana ny alitara masina izy ireo. Ampifaliana ndraisantsika reto avantsika reto manolotra ny zanana amin'ny sakramentany batisa. Inotsika ny teny fanorenana. Hoy ny Tompo, efa nomena ny fahefana rehetra nan-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo. Atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary izay momba anareo mandrakariva mara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary oriko ny fanekeko amiko saminao, mamy taranaka mandimby anao, hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao aho, ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ry havana dia misy fanekena ilay mitompo aminareo, valinareo natrehan'ny fiangonana. Moa manolotra marina reto zazo reto Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ompanompon'Andriamanitra mahatoky, ahatonga anareo fianarana ho an'ireo zazo ireo amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenareo nantantarany fiangonana amin'ny zazo ireo ny fitaizana rehetra amin'ny mahazanaky ny fiangonana azy, ka ho araka ny filazantsara izany dia hitombo fahalalana izy, azo fahasoavana izy, anaiky an'i Jesosy izy azo hery izy ka handany asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy ireo sy ampianatra azy ireo hivavaka, ary ampiditra azy isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va nampianatra azy ireo ny antony izao anaovana batisa izao, ary ezaka ka tonga azy ireo mpanay fanasan'ny Tompo. Mangataka anareo todika amin'ny fiangonana ary anamafy ampahabe maso izany fanakenareo izany.
manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay ekenay ny jorona amin'ny tenina amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatsoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra ekenay na tanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazany tsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an'i Jesosy Tompo mba ahazony hery hanavany asan'ny Satana rehetra vonina ny vavaka ho azy hampianatra azy hivavaka ka hampianatra ampiditra azy ho mpianatra sekolalady izahay ekenay ny hampianatra azy no antony izao fanaovana patisy izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo ny herin'Andriamanitra no ankinanay hahatanterahana izany amen. Mandre anareo Andriamanitra isika fiangonana koa dia tompony alaikitra mandrakariva amin'ny olona akehintsika ao amin'izany sakramenta masina izany dia isika hitsangana angataka ny fanahy masina enina ame 700 nandininy faharoso ny fahatelo. Hivavaka isika. Andriamanitra raitsoto, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia meloa mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenan'ny sakramentan'ny batisa, ko mitalao aminao zahay ray io manatrehanay. Aoka ny fanainao masina nomehery ny asa tanterahany eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ireto zaza atao batisa ireto anay ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao amin'ny tafio ny zanakao izy ary ampiray soendrika aminy no ny asa ny fanainao masina. Mitarika azy isan'andro ho an'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao zay Tompo, fantanteraka ny fandriny reto ray aman-dreny reto, miombinainao amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatany fiangonana dia nitehirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampiony ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba ahazony manatanteraka ny fanekenana ataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zaza ireto. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Raha kotomanantsoa aro ny aina na tiela. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Randrena soa andraina Iory. Randrena soa andraina Iory. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Tolotry ny avo ny Riko Rosia. Tolotry ny avo ny Riko Rosia.
izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Razafy mandroso Eky Dario Nolan Emilio. Razafy mandroso Eky Dario Nolan Emilio. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho ny tompo anaka aza matahotra, efa nanavitra anao efa niantso nananao ianao. Ento ireo zazy ireo ka tezao tsara fa nomeny ny fanahy masina. Nira fa raika amin'ny 370 no anaovantsika ny rakom-pisaorana. Fifaliana ho antsika ny mandray ritavantsika avy amin'ny gendarmeria sy avy amin'ny bataillon infanteria Tananarivo. Misy mariazy amin'ny namana katolika maraina teo anisana amin'ny chapelle militaire daholo zany dia eto amintsika dia fifaliana lehibe ho antsika mifampizara amin'izy ireo. Misy fanamasinana mariazy maromaro zany tamin'ity andro androany ity zany. Dia iomana amin'izany isika rehetra aoka isika naraka tsara fa ampiarahana ny fanamasinana azy ireo. Ny raha fanampin'ny fahatelopolo zany no raintsika amin'ny voalohany dia ao anatin'izany hiakatra ty aloha ny mpakasarin'izy ireo miaraka amin'ny mpakasarin'ny sampana dorcas zany iomanana. Vita zay hira zay dia zay vao ampiakarintsika izy ireo. Hira fiomanana, hira fanampin'ny fahatelopolo dia mamonjy aty ambony ny mpakasarin'izy ireo sy ny mpakasarin'ny dorcas fa marina fa amin'ny dorcas no ny andraikitra azy ireo. Aorian'ny mariazin'zareo dia indray fitenenina ny solotenan'izy ireo ho araha amin'ny sampana dorcas dia miangavy ny président ny fiangonana marina fandraisana fitenenana
isorana antsika rehetra satria tsika nampiantrano dia mampiomana antsika amin'izay fandraisam-pitenina izay. Hira fanampy fahatelopolo amin'ny diny voalohany dia hiakatra ny pakasary. Sina fanambadiana hoy soratra masina. Ary ny Tompoandriamanitra na hoe tsy tsara irera lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Ary ny Tompoandriamanitra nasondrin-torandra lehilahy ka dia natory izy. Dia naka tao ilay nitezina ankiray ka nikombony no fosolony. Aliny tao nitezina izay nalain'ny Tompoandriamanitra tamindra lehilahy nanamboara ny vehivavy ka nentiny tanamindra lehilahy. Ary ora lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia tao hoe vehivavy satria lehilahy ny naka anazy. Ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray amin'izy ireo. Koa tandremo fananareo aoka tsisy hamitaka ny vadiny fahatanorany fa halako ny fisaoram-bady ho ny Tompo Andriamanitry ny Israely. Amen. Reto avy izy ireo Maminirina Laurent sy 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛. Hiakatra izy ireo ho arahany vavolombelona. Rafael manana i Bruno Yvon 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 𝗔𝗟𝗔𝗡𝗏. Razana matratra Roger sy soany mavo izy ihany narindra ho arahan'ny vavolombelona ato amin'ny ankavia. Razafy tsy endrika miaro Jean-Jacques Sira zanaboangy Doris Eliza. Yombany ihany nareo.
io ihany ke io ihany nareo satria manjary tapina zareo eny tompoko manoloana zany tenin'ny tompo zany dia efa namitaniana teo imasin'Andriamanitra izy ireo satria talohan'izao fotoana izao dia efa tao amin'ny birao ny fanaovana ny soniany sertifika dia miangavanjareo avatrany izao a ifandray tanana vanana anao ny faneken'izy ireo ndao arto eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao raha falomanana Bruno Yvon Laurent dia manaiky eto anatrehan'Andriamanitra 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 manaraka ny fomba fanambadiana kristiana manomboka amin'ity andro ity na mitombo arena sy ny fiangonana izao raha zanamatratra zay dia manaiky anao soa mavizianina manaraka ny fomba fanambadiana kristiana manomboka amin'ity andro an'ity na mitombo harena isika malahelo nafinaritra natomana ho tia sy amelona ary hijanona aminao irery hany mandra-pahaviany fahafatesana ny Andriamanitra no hiankinako ahatanterahako izany amen. Ny any vehivavy indray izao ndao ary eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao Rosina Bersegorelis dia manaiky anao raha falomanana Bruno Yvon mivadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristiana andro ny mivadiko manaraka ny fomba kristiana namtombo arena sika namameamanana natomany napisy avelanao ary sianana areriany mandapiao amin'ny fahafatesana ny herin'Andriamanitra anatanterahako ny herin'Andriamanitra isako anatanterahako izany amen. Mande nareo Andriamanitra ary matoky azy fizy anampanareo atanteranareo izany fanekenareo izany irosy amin'ny fanamasinana ny peratra isika oka ireto peratra masina reto ho famantarana ny firesinareo tsy ho simba ifampatokisanareo amin'ny tompo amen. Tazomina mitanina kavanina le micro o za mitazona le taratasy dia ambony micro omeko anao ity peratra ity marika sy ho fahatsiarovana fa izao efa nampiakatra anao izao efa nampiakatra anao ho vato. mitanina kavanina indray le micro mitanina kavia mandray azy mandray miperatra alay ambaniny azy omeko anao peratra ity mahatarika fahatsiarovana fa ianao dia nampiakatra ho vadinao. hitsangana isika fiangonana fandraisan-tanana vanana efa ny fanaiky teto mason'Andriamanitra sy ny fiangonana nareo roa
fanaraka amin'ny didin'Andriamanitra sy ny fomba amin'ny fiangonana kristianina momba ny fanambadiana ka masinina ankehitriny ko amin'izany zay nampiraisin'Andriamanitra ao ka tsy ampisaran'olombelona. Amen. Miangava anareo andohalika. Tanteraka aminareo ny tsodranomasina zay mipiraina amin'ny Kristy Jesoa. Ary Andriamanitra ireny miporitsika be dia be ny fiteny aminareo amin'ny alalan'izao fikambanana masina izao. Mba ho saina ray sy vavaray, mba mankalaza Andriamanitra ireny Jesoa tompontsika. Ho tahina raha mandeha, ho tahina miditra hatramin'izao koa mandrakizay eo amin'ny tokantranonareo. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Izy enina mbola mandohalika ihany, izy 8 fiarana fanampin'ny 70 amin'ny dininy faharoa ny raintsika aorian'izany dia izy vavaka. Raha eo mivavaka aminao izay ankehitriny, hoany reto zanaka avoan'ny fanaiky teto anatrehanao ireto. Tarisy toano izy eo amin'ny lalana izay rano mizotraka hatramin'izao. Ianao izay fahazavana, mba hazavao amin'ny fahazavanao izy, fa ny fifaliana no any tsy mety simba sy leva. Amin'ny andro fahatanorany sy ny fahasalamana, ary ny fahafinaretana, mba ataovy manetry tena sy antra namana, ary mahay makasitraka anao izy. Amin'ny andro fizahanttoetra, oka mba ho tony sy mahatoky izy, raha tsy ao ny fitahinao reo, dia miasa foana izahay, ko mba homeo azy ny vady, ny fahasoafa, ahaizany manorina ny fahasambarany tokantrano eo ambony ny vatolampiny teninao, fa tsy eo amin'ny fasiky ny fahendren'olombelo. Raha eo, ankininy amin'ny fiarovanao izy ireo, apetraka am-pelatananao, ko ataio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, ankehitriny ary mandrakizay, fa amin'ny anarany ny vavahanay toy izany. Amen. Dia ambaranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohany fiangonana, amin'ny anaran'ny reto vavolombelona reto, amin'ny anaran'ny fiangonana fampivady kristianina vita fanamasinana fanambadiana ianareo roa avy. Teka ny fiangonana. Itsangana itsangana ianareo dia mifampitodika dia ifampiarahaba. Terre le roa. Teka isika fiangonana. Dia atolotra nareo ny marika famantarana izany fanamasinana fanambadiana izany. Dia hiakatra aty amin'ny alitara ianareo akasary miaraka amin'ny vavolombelona. Midina avy an-dalatsara amin'izay ny mpakasary.
zao aloha ataontsika andalantsika ny izy mivady avy aloha makasary ankisika kely nareo reo vavolombelona dia mangataka ny foloan'ny fiangonana sy ny commandiny be ia zany akasary miaraka amin'izy ireo. Sora tompo mangataka ny filohan'ny Dorcasy solitenanjareo sy ny reo renim-pia Dorcasy zany iaraka amin'izareo eo. Sora tompo zao sola efa natazan-drakotra iroso eo aloha zareo dia ny Dorcasy rehetra no andamosina. Mbola tsy midina reo renim-piaka miakara le Dorcasy fa ela be. Mba mavitribitrika ianareo Dorcasy. Le mpanambady milahatra eo aloha. Eny tompoko milahatra mitodika amin'ny Pakasary. Dao ary le Makasary somary midiboaty makana amin'ny gauche nareo fa tsy mahazo centre. Gauche gauche mihemitra kely dia gauche gauche zay tsy mahazo centre. Tekitsika ho azy ireo. Eny ary olombelona rehetra ndry zareo ndray no akasary avao andamosiny zareo ny vavolombelona ilahatra eo. Soatra tompo tekitsika dia ny mpitandrina no mamarana azy afaka midiny nareo. Miomana amin'ny fandraisam-pitenenana isika avy eo.
mahazo toerana ary anareo dia ny solotenanareo andray fitenenana ho arahany avy eo amin'ny dorikasa dia faranany ny filohan'ny fiangonana. Ho aminareo ane ny fiadanana endriavana amin'izao fahasoavana lehibe nomeny tompo an'izy tokatrano efatra ankehitriny dia tsy hain'izy ireo ny anginy fa dia nomeny izy ireo anjara ty tenenana ny tenako izay mijoro eto hitondra ny teny fisaorana. Voaray ny afatra izay nambara sy nampianariny ray aman-dreny mpitandrina antsika teo fa tokony hisaorana amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Andriamanitra no nanorona ny tokatrano, nanorona ny fanambadiana tanteraka izany ankehitriny dia izy rery ihany no mendrika ankasitrahana tolorana ny fisaorana sy ny fiderana rehetra ho azy mpahary atsika. Ho azy rery aneny voninahitra. Faharoa manaraka izany ry havako, isaorana ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny ireo mpitandrina mpiara-miasa aminy izay nahatanteraka sy nalavorary izao fotoana izao fantsona teo anatrehan'Andriamanitra, fitaovana teo an-tanan'Andriamanitra nahatanteraka sy nalavorary izao fotoana izao tamin'ny alalan'ny fanamasinana ny mariazy. Koa dia misaotra indrindra tompoko Andriamanitra ny fitiasoavana ne mbola ho aminareo hatrany. Saotra indrindra tompoko. Faharoa manaraka izany ry havako, fahatelo, isaorana ihany koa ny tompon'andraikitry ny fiangonana rehetra izay bureau an'ny fiangonana ao anatin'izany. Ao anatin'izany ihany koa ny fikambanan'ny loholona sy ny dekôna, indrindra fa ireto dekôna amperinasy reto izay miara-paly nahatanteraka ny sala nalavorary izao fotoana izao. Ny fiangonana tsy adino, vavolombelona nahita, vavolombelona nanatrika, izany fanamasinana mariazy kristianina zany, tolorana fisaorana mendrika ho an'izany fiangonana zany ihany koa isika tsirairay avy. Ny farany sy ny tikely indrindra ry havako dia tononona manokana ny sampana dorikasy izay tena ny karakara betsaka tokoa tamin'ny ara-pitaovana na ara-potoana fampianarana rehetra rehetra na tontosa izao fotoana izao, ka dia enganeny Andriamanitra ny fahasoavana mbola ampahery anareo hatrany ampitombo ny fahasoavany ho aminareo. Izany ry havako ny afatra foy nome natolotra ho antsika fiangonana avy amin'izy efatra tokatrano reto, ka dia mirary soa indrindra Andriamanitra manankare-pahasoavana ny hamaly fitiantsika rehetra. Saotra indrindra tompoko. Faly miarabantsika fiangonana ao amin'ny tompo izay avy amin'ny sampana dorikasy entina iarabananareo dia amin'ny océan toko faharoa diny faharaiky amin'ny roapolo ary ho fofoky ho vadiko mandrakizay ianao eny ho fofoky ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny ary amin'ny fitiavana sy ny indrafo ianao.
voalohan-teninay ho atsika rehetra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe izay a raha isika mianakavy ao amin'ny tompo a raha natateraka an'izao fanatanterahana izao fanamasinana fanambadiany reto tokantrano efatra reto a miara-azy miara-mizotra izay nitantany ny sampana dorcas manolotra fisaorana ihany koa izay a ho an'ny ray aman-dreny mitandrina ho an'ny mitandrina mpizadra ho an'ny bro-piangonana ary misaotra ihany koa izay a ho an'ny lehiben'ny toby miaramila izay niara-niasa nitotona fotsy a nandrona masaka ny fanatanterahana ny fanamasinana nyzao mariazy miara-mizotra zao misaotra ihany koa izay any fiangonana ray manontolo a izay vavolombelona nanotrina amin'ny tamin'ny fanatanterahana zao mariazy miara-mizotra zao faharoa manarakaraka dia faly izay a miaraba an'ireo tokantrano efatra izay nahazo ny fahasoavan'ny tompo a tamin'ity androandroany ity efa betsaka nitsodrano a nomeny pasteur teo fa dia nirarianay a dia tokantrano a omban'Andriamanitra lalandavany ny tokantranonareo a anjakan'ny fahasoavany a sy fiadanany lalandava eto izay a dia misaotra ihany koa andreo rahavavy a renim-pia izay niaraka natosanyity fanatanterahana mariazy miara-mizotra ty satria ao ambadika izao fanatanterahana izay hitantsika maso zao dia nisy ny fanomana isan-karazany indrindra tamin'ny fitetezana an'ireo toby miaramila nanaterana ny taratasy nampahafantatra ary ny fanentanana izay natao teto ampiangonana ihany koa dia isaoranay satria zao dia mariky ny fiombonanay ao anatin'ny sampana eto izay dia mampatsiahy fa izao mariazy miara-mizotra zao no atao dia tafitra anatin'ny tetikasa 3T ny dorcas izay nankatoaviny mpitandrina sy ny bro-piangonana tamin'ity ao anatin'ny 3T 2023 izay tafitra moa zany ao anatin'ny fandraisan'ny sampana dorcas amin'ny fanabeazana fiangonana iarahana mpitandrina ty moa zany nietsika faharoa ataonay amin'izany fanabeazana zany satria ny dorcas ihany koa no manao ny fanomana ny batisa fahobe nataonay moa zany zao dia entina anentanana ihany koa zany an'ireo vehivavy izay nahazo ny fanamasinana amin'ity androany ity sy ny vehivavy ihany koa anatin'ny fiangonana hiditra anatin'ny sampana iaraka anompo anay eto amin'ity fiangonana folo alondahy ity dia raha ny ataonay moa zany amin'izao hetsika izao dia ny fiarahana mpitandrina zany amin'ny fanomanana ny fanamasinana dia ny resaka décoration dia reny fankasitrahana reny zany no nataonay sady ao anatin'ny tableau sy ny fanekena reny zany dia natao mba aharitra mandrakizay ao anatin'ny tokantrano tsirairay ho jerijerena matetika zany ary omban'ny tompo lalandavany ny tokantranonareo zay ngambany no avy ety aminay dorcas dia fisaorana lehibe no atolotray atsika rehetra dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany misaotra tompo zafady misy adino dia ao anatin'izany moa zany dia misy fankasitrahana avy amin'ireo tokantrano efatra menan'ny mpitandrina izay nanatosanyity fanamasinana ty dia mbola faly miarabantsika fiangonana amin'ny anaran'ny tompo amin'izao andro anio izao andro lehibe ho atsika eto amin'ny chapelle militaire eto Ampahibet tokoa ny androandroany tamin'ny nanamasinana ny mariazy ny reto tokantrano efatra ireto ary isaorantsika ny tompo ny fataterany izany fanamasinana ny mariazy n'izy ireo izany misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina rehetra tamin'ny fikarakarana ny fampianarana ny fitolanam-bavaka ary fanatanterahana an'izay fanamasinana ny fanambadiany izy ireo izany
Mankasitraka manokana ny sampana dorcas fa dia tena tafiditra tokoa ao anatin'ny asa fanompony ny dorcas zany ary mbola mampiseho amintsika fa ny dorcas dia reny mpitantana ny fianakaviana ary ny fianakaviana mijoro eo ambany ny fiahin'ny tompo dia atokisana fa fianakaviana maharitra ary miaina ao anatin'ny fifaliana sy fahasambarana trany. Mankasitraka ihany koa ny komandy ny rehetra na ny avy eo amin'ny zandarmariam-pirenena izany na avy amin'ny tafika malagasy tamin'ny nanomezan'izy ireo ny alalana ary indrindraindrindra nitazan'izy ireo nreto miaramila ireto dia mbola pirofo amintsika izany fa ny miaramila dia tsy araka ny eritreretana azy indraindray fa pirofon'izany zalareo ny tenana izao maro amintsika eo zay mametraka ny tokantrano amin'Andriamanitra fa na inona no atao na inona ny herin'ny tena raha tsy kintsika amin'ny tompo izany dia zava-poana ihany. Koa amin'ny anaran'ny ray aman-dren'ny mpitandrina, ny braon'ny fiangonana, ny dekona sy ny loholona, ny sampana velona sy ny fikambanana rehetra ary indrindraindrindra isika fiangonana ray manontolo eto Ampahibé dia miarahaba anareo tokantrano efatra amin'izao fahasoavana lehibe izay azonareo izao. Ny tompony hitantana sy hitarika anareo amin'izay rehetra ataonareo na amin'ny asa aman-draharaha na ny ao tokantrano dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ankasitraka tompo. Misaotra ny filohan'ny fiangonantsika ny amin'izany soloteny antsika rehetra amin'ity arabany. Izao dia rosy amin'ny rakim-pisaorana isika izay anatanteraka izany dia ny hira fa 7:70 no raintsika. Dia afaka manao rakitra zay te-hanao rakim-pisaorana noho ny fanamasinana fanambadiana teo.
izay eo amin'ny kristiana ny fiadanana. Jehova avy ny tananao nefa tsy jereny ireo, tsy maintsy ho jereny ihany nefa ny fahasarom-piaronao amin'ny olonao ka homenatra izy. Eny, afo no andevina ny fahavalonao. Jehova, manorina fiadananao anay ianao, fa ny asanay rehetra dia tanterahinao anay. Isaia 9:20, 1:12 sy 12. Toy izao indray amin'ny vaovao tamin'izao maraina izao. Ny alahady 1:30 ny volana Desambra, manomboka amin'ny 5:00 dia isy ny fanompoam-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny famaranana ny taona izay anasan'ny mpitandrina sy ny bron fiangonana tsika mpianakavin'ny finoana. Ary ny sampana tompona anjara amin'izany dia ny vefela sy ny safifo. Anatanteraka famangina manjo ny fiangonana rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao. Vaovao avy amin'ny sampana. Safifo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandray izay irako dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Misy ny asa sy fampahirezana an'io aoriana amin'ny fanompoam-pivavahana. Miditra amin'ny 3 ora amin'ny alarobia fa 17 ny volana Desambra, fa isy ny famelan-keloka sy fanasana tongotra ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Sampana sekolelahady, miverina manomana ny fankalazana krismasy ny mpianatra sy ny mpampianatra rehetra anio hariva amin'ny 2 ora sasany. Akanjo fotsy no anaovan'ny mpampianatra sy ny mpianatra rapitsoarivo, manomboka amin'ny 2 ora ny fanaovana décoration, amin'ny 2 ora ny fahatongavan'ny mpianatra, amin'ny 3 ora ny fanombohan'ny fotoana. Tsy isy ny fampianarana sekolelahady amin'ny alahady 1:30 Desambra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Sampana dorkasy, misaotra an'Andriamanitra ny mpitandrina ny bron fiangonana sy ny kristianina rehetra tonga nanotrina anay tamin'ny fanatanteranay ny anjara herinandro sambatra. Kristy tonga nofana izara fiadanana ho an'ny tokantrano tsirairay. Amin'ny asabotsy 30 Desambra izao dia anatanteraka vavaka sy fivadiakanina ny sampana manomboka amin'ny 7 ora maraina eto am-piangonana, izay anasanantsika rehetra hifanotrona amin'izany, samy ho tahian'Andriamanitra daholo. Sampaty, finaritra se fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany. Anio ry havana no akana amin'ny bûche de Noël izay nikarakarain'izy ireo, afaka raisina aoriana amin'ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny sous-sol. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fandraisana anjara ho fanohanana ny asan'Andriamanitra, ary mariana fa mbola misy ambiny vitsivitsy amin'ny vidiny 5,100 ariary izay varotana ao ivelany ao. Sampana VFL, fiadanana, mivarotra mofo mamy sy masira ny sampana ny alatsinainy krismasy, koa manainga antsika mba handray anjara amin'ny fanjifana izany. Misaotra sahady amin'ny fiara-miasa sy ny fandraisana anjara. Rakom-pisaorana ho an'ny mpitandrina mpanampy. Rakom-pisaorana ho an'ny mpitandrina Rakotojafy Mikael. Rakom-pisaorana ho an'ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ao tamin'ny amonjeny sy ny tantanany ahy tao anatin'ny ariko ny fahafatesana. Mangataka vavaka hatrany aho hiverena amin'ny fahasalamako tanteraka toy ny teo aloha ho an'Andriamanitra neny voninahitra. Filazana manjo, raha Armina Jeanne nodimandry teo amin'ny 12 taonany ho ny zanany raha mbola manana René mianadahavy. Ny nofony dia efa voalevina tamin'ny alarobia 20 Desambra teny Belanitra ilafy. Efa niady tsara aho na tanteraka ny fiazakazahako aho, ny tahiry ny finoako aho, na mela fararakitra izy ireo. Toy izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho azy irery ihany. Miaraka amin'ny sekolelahady zany tsika raha pitso arivo amin'ny 3 niara. Fivalainao atsika ny navitan'ny fanamasina fanambadiana reto abantsika raha kotoniana rija Franco edisy lakoarombola ny herinantenaina fitahina. Raha zaka tsiloniana fidimalala sy andrenatrena ary miajo velotina. Raha manantena Marcel Honoré sy raha malala narindra Natasha. Raha andriana vona andoniana Gresa sy raha zafiaromanana vony soa.
ay vantsangana toy zareo ato zareo ato dia mirary soanareo ny fiangonana ny vavako anareo. Soara tompoko ho amin'ny sakramentan'ny batisa ny zazakely rakotary 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗡𝗡𝗧𝗢 ndray mitsara nary-da fifaliana rakotary 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗡𝗡𝗧𝗢 atolotry ny ray aman-dreniny ndray mitsara Jean Baptiste Tarzan sy Châtellhomme Jordan Frédéric Kevin. Ny zazakely Châtellhomme Jordan Frédéric Kevin atolotry ny ray aman-dreniny Stéphane Chanteloup et Véronique Turco Chanteloup. O zareo a zazakely raha andrianaharinay vosarobidy atolotry raha andrianarivo Rivona Laina. Zazakely andraina Yanis Noa Rudy atolotry rakotoniaina Rudy Aldo. Sara tompoko mahazo toerana. Ireo tavantsika reto entina mbavaka no masina ny mariaziny a raha ary John Onja na Misasy raha ary Soa Nadia raha ary Jinja Ranto sy raha Zakarivony Asina Valina no Mentso raha Solozanany Risa Aza El Sandino sy raha Oly Arivony Aniky Voahirana. Sara tompoko mivavaka anareo ny fiangonana. Manolotra ny tenany amin'ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo angatana izy hiakatra mboangy ary nosy anjara fandresena herina. Ao izy sanitsoka. Hivavaka isika. Misaranao zay tompo ny amin'ny fanorany tenany mpanomponao amin'izany sakramenta masina izany. Ianao ny safidin'ny olona iray latabatra aminao ka ianao Andriamanitra ny ny safidinao aminy antso azy anatiny anao. Anefy azy, anomana azy, arabatana ara-tsaina ara-panahy ary tahiny tokantrano toerany mba hitondra fahasoavana amin'ny tokantrano izany ny mahampandray fanasan'ny tompo azy. Misaotra tompo. Amen. Mahazo toerana. Saotra ny tompontsika ny amin'ny fahateterahan'ny fotoanatsika iroso amin'ny rakitra isika eo ny antokopira eo ny dekona andaminatsika ny amin'izany. Asa sy famparizana rehefa mirava ny fotoana. Amen.
tanterantsika ny hira fa fitopolo ny andininy voalohany sy faharoa melohan'ny tsodrano ary ny andininy fahatelo sy faefatra aorian'ny tsodrano. Tsodrano atolotra anareo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fiadana n'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany tompontsika. Amen. Tua
afaka mangina. Ny foko mankalaza ny tompo ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Ho an'Andriamanitra irenany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zana ary ny fanahy masina. Amen. Toy izao ny voantsika eto a miangavy generaly sy kolonely ary ireo filoam-boninahitra ilahatra amin'ny pastera iarahaban'ny mpanambady dia asitsika mozika izany a dia ary amin'ny chapiteau zany besony maro raha iarahaba azy ireo izay maika moa afaka mivoaka amin'ny varavarana amin'ny sisiny. E come brasy azafady